anankitelo ny école de génie ato ary anisan'izany ty tantanako ty tsy mazany fa ny direction ny école de génie rural de informatique misy mention anankiroa izy io na mention anankiroa dia mention informatique sy ny mention équipement infrastructure rurale. Mention informatique mazava ho azy misy parcours anankiroa dia ny génie logiciel sy ny système de réservoir ny eo amin'ny mention anankiray dia ny génie rural sy ny mention sy ny parcours énergie. Maromaro ny mpianatra ao amin'ny 150 ny fitambaran'izy rehetrarehetra amin'izao fotoana izao hoe eo amin'ny 40 parcours raha atao moyenne. Efa maro mivoaka ary efa miasa amin'ny entreprise fa amin'izao fotoana izao moa zany andray mpianatra vaovao zay amin'ny 13 octobre amin'ny farany andrasana le dossier concours d'entrée ny première année afaka jerentsika amin'ny site web any zany ny mombamomba azy rehetra na amin'ny affichage dia tanina am'izay rehetra zany tsy hotara am'izay zay fa tsy zay afakabaka maniry andaty fianarana ty. Ina loatra moa atao amin'ny formation zavatra atao amin'ny formation zany raha hanao génie rural dia manao resaka barrage sisa gestion d'eau potable miara-miasa zay amin'ny direction régionale ny rano rehetrarehetra anisan'izany ny akaiky indrindra dia ny eto Mormania misy fiaraha-miasa koa ny atao amin'ny direction ny école de génie miara-miasa amin'ny service régional ny génie rural mazava ho azy ireo zany le de stage tsara marina moa tsy pihana fa maro ny projet miara-miasa aminay no tena miara-miasa akaiky zany anisan'izany santandrano zany tsisy tsy mahalala ny averture zany eto Madagasikara ireo zany no tena mandray mpianatra manao stage eny ka hatramin'ny asa zany tsy sapirana le mpianatra vokavy eto aminay misikitry ny asa tsy mihena mitany qualité de formation satria maro ny mpampianatra navy université fanakalotra ake fa aty amin'ny école de génie misy tantanako zany. Taona ho avy raha tsisy ny sampona ivavahana fa ny eritreretra zany dia mamokatra master momba génie rural raha sokatra ihany koa ny mention O zay ahitana parcours GIR zany hoe gestion intégrée des ressources en eau sy ny hydrogéologie zany. Fiaraha-miasa amin'ny université any ivelany izy io sy le université totoerana isan'izany université Limoges amin'ny alalan'ny projet Erasmus zany nanaovana azy miaraka mpianareo hanokatra ny resaka gestion intégrée des ressources en eau io zany. Ny tiako tsindriana zany dia ny eo amin'ny resaka concours tsy tokony fitara antsika ohatrany tamin'ny taona maro no efa tapitra le daty vao miatso dia tanina zany mba tsy fitara amin'izay. Mpianatra mianatra ato akoatra ny eto Mormania zany dia presque misy indrindrandrindra ny avy faritra Tsinanana iny zany tena betsaka sy Ambatondrazaka ny tena betsaka mandraty fianarana aty Antsirabe, Tananarivo, Alanjorovo sy Tamatavy iny zany fianaratsona mazava ho azy akeo dia tonga mandraty fianarana atao amin'ny génie rural indrindra ny énergie eto ambositra ny informatique mazava ho azy iny tena maro misy lafaly nosy zany ny zavatra mpianatra tonga atao amin'ny université ambositra.